taona 2023 dia taona ny fivavahana farany ary ny tantara faharoa toko fahenina amby roapolo ka ny andinin'ny fahadimy no nomeny amin'izany raha mety dia miaraka mamakytsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitady an'Andriamanitra izy tamin'ny andron'ny Zakaria izay nahafantatra ny fahitana an'Andriamanitra, ary tamin'ny andro ny tadiavany an'i Jehova dia nambinin'Andriamanitra izy. Amen. Ray masinao mana-masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Voalohany indrindra zany dia izao, ary nitady an'Andriamanitra izy. Ilay izy io zany dia manambara ny Hosea mpanjaka io. Ary nitady an'Andriamanitra Hosea mpanjaka tamin'ny andron'ny Zakaria. Zakaria dia mpisorona tamin'izany fotoana izany, ary mamaky ny baiboly amin'ny teny frantsay isika momba n'io andin'ny tsoratra masina io dia hoe Zakaria dia mahay mamantatra ny nofy sy ny fahitana. Izay ny dikan'io teny io hoe ary tady an'Andriamanitra izy tamin'ny andron'ny Zakaria izay nahafantatra ny fahitana an'Andriamanitra. I Hosea zany dia milaza asy, milaza anao, milaza antsika fiangonana ny kristianina rehetra zany. Raha tianao no tafavoaka dia mandehana mitady an'Andriamanitra, fa zay no afatra nomena tamin'ny Hosea mpanjaka. Tena afatra ho antsika, velona mihitsy zany. Tapany voalohany zany dia anambarana amintsika mihitsy fa raha mandeha amin'ny fahitsiny, amin'ny fitadiavana ny Jehova amin'ny fonao ianao dia ho ambinin'Andriamanitra ianao. Vakitsika kely aloha ny andinin'ny fahatelo anazavantsika tsara n'izany zavatra zany. 12 taona Hosea fony izy vao nanjaka, ary 12 taona ny nanjakany tany Jerosalema, ary ny anarany reniny dia Jekolia avy any Jerosalema, ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehova izy, tahaka izay rehetra nataony Amazirai. Ary nitady an'Andriamanitra izy tamin'ny andron'ny Zakaria, ary tamin'ny andron'ny tadiavany an'i Jehova dia nambinin'Andriamanitra izy. Amen. Mba eritreretinao zany hoe zaza 12 taona ho lasa mpanjaka, enjana nge zany fatandremo nambinin'Andriamanitra io. Ary ny zavatra tena nahavariana dia izao, resiny daholo ny fahavalo rehetra, na vita na mpandroso ny Jerosalema, na mpandroso ny fanjakana tamin'ny fomba mahagaga izany mpanompony izany. Ianao koa ry havana, tena mipetraka tsara ao anatin'ny soratra masina mihitsy fa maninona na anao izay mahitsy eo mason'i Jehova izy, tsy maintsy tafavoaka ianao izay miaino amin'izao fotoana izao ry havana. Ataovy mihitsy ao anatin'ny fonao hoe za koa Jesosy tsy maintsy tafavoaka. Ozy ny olona inona koa ny fantatro io, zazakely io tsy tompoko, ny Andriamanitra le ivavahany lehibe noho izay rehetra, na ny Filistiny zany na iza na laza nitatra ny laza noho izy zany ny herin'Andriamanitra. Raha Andriamanitra ny mombanao na ininona mety faiblessenao, tsy maintsy tafita ianao fa satria tsy miankina aminao ange ny fatafitanao hoe so dia eritreretinao fa miankina aminao hoe za ty olona nanana diplôma, tsy miankina amin'izany ny fatafitanao fa miankina amin'le Andriamanitra ivavahanao. Ka na ozy izy ny Andriamanitra ivavahanao hoe io tafavoaka io dia tsy maintsy tafita io. Deutéronome toko 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina dia raiso anao zany. Raha miaino tsara ny feon'i Jehova Andriamanitra sao ianao, ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao amin'io, dia asandratry Jehova Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao. Raha miaino tsara ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao, ho tahina ianao any an-tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny biby fiomponao sy ny ateraky ny ondry amanosinao, ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao, ho tahina ianao raha miditra, ary ho tahina ianao raha mivoaka. Fa ny tapany faharoa kosa dia misy fampitandremana miezinezina izay tena nampisehoan'i Jesosy, nolazainy henitsika daholo angamba tomany ane Jesosy. Fa inona ny mampitomany an'i Jesosy fa tsy zavatra mahafinaritra ve zany rehetrarehetra zany? Tsy ry havana, zavatra mampitomany an'i Jesosy dia izao, araka amin'ny teniny tamin'ny ray aman-dreny dada Randrenatoandro, ho lasa ny devoly daholo ve tany ny mpanompoko? Fa ahoana tsika no lasa ny devoly? I Hosea
na dia nanana an'izay tanjaka sy hery sy fagagana nomba azyzay ara dia ampafantariko ianao maromarina amin'ny anaran'i Jesosy fa ratsy fiafaro izy so dia zasy ianao lefa nahita fagagana so dia efa nahita ny voninahitran'Andriamanitra sanatria hono ratsy fiafaro zasy ianao ahoana ny elanao eto ambonin'ny tany dia hoe very ange hono iny fa iny kena zony nefa rany zava-dozy fa zany nahazo an'i Ozia ary zay no mampitomany an'i Jesosy ataovy tena marika amin'ny fiainanao mihitsy hoe fa ina mitomany foana ve io Andriamanitra io tsy ryhavana mitomany izy satria tsy zakany mahita azy ianao very ataony devoly taingim-bozina ary ataony devoly kilalao vakitsika indray ny 9:40 sy ny 9:120 ary no nahery izy Ozia zany dia niavonavona ny fony ka nanao izay ratsy izy fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamanina ka niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah andory didikazo manitra teo amin'ny alitara fandoroana didikazo manitra 2:20 ary Ozia mpanjaka dia boka mandra-pahafatana ka nitoetra tao an-tranony tokana satria tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jehovah intsony izy ka dia Jotama zanany no nanapaka tao an-dapa. Amen. Inona zany le nahavoany Ozia misy andreny le piège à loup reny le misy kinifinifo be reny raha vao mandeha eo le loup manitsaka an'io tonga dia mikatony iny tonga dia tsy afaka eo izy na mafy be takin'iny arany io vavany io analan'io teny an'Andriamanitra dia efa ampiteny izy fa misy piège io hitan'ny masonao io fa maninona le mpanompon'Andriamanitra lasa mbola makao amin'le piège any ahoana moa Jesosy ny tsy tomany fa miainy ve tsika sa tsy miainy na dia olona mafana fo be tahakany Ozia tadidio zao teny zao mety daraboka na izaho io na ianao fa mila famatorana mila sérieux ny fanomponan'io Andriamanitra io aza mba misy miteny mihitsy ny hoe za zao efa 10 taona nampiandry za zao efa haiko tsenjery io haiko aza mba manao an'izany hoe za efa enjana za efa zao za efa ela dia zay no misakana anao tsy nitady ny tavan'i Jehovah zay ao no izy ny 9:40 ary noho ny nahery Ozia dia niavonavona ny fony ka nanao izay ratsy izy nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitra. Ny fahalitoanao dia misy fahavetavetana satria nanadio anao nefa tsy nadio ianao dia tsy adio ho afaka amin'ny fahalitoana intsony ianao ambara-pialako fo aminao. Amen. Ratsy fiafara le olona le miteny hoe rehefa tonga ny an-danitra any amin'izay dia miteny hoe tsy efa namoaka dia nita amin'ny anaranao va zahay ary efa nanao asa mahagaga maro tamin'ny anaranao zahay zao taona ny fialanenina farany dravana Lukas 13:6 aneo fano manao hoe fa ny mpamboatra ozy izy tena malina na hoe tompoko avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piatoko manodidina azy ka asiko izy efa niteny Andriamanitra hoe okizay maninona io manimba ny tany zay mahita ny toetran'io ny olona vao mba voatarika kely mba vao mba miova fomba mba zay vao mba mivavaka mahita ny toetran'le olona efa zatra ady satria lasa manaraka ny adalany ny olona efa olona efa ela ny olona vao mba dia lasa very ianao zany tokony hamonjy olona lasa manary olona ny amin'ny afo be esory any ozy izy Andriamanitra Jesosy no miteny okaloha aloha za mbola mba hivavaka ho azy aloha amin'ity taona ity. Anisan'ny tena nanaitra amaranako azy rehefa tonga ny krismasy dia falo moa dia hoe inona Jesosy inona ny fahitanao an'ity krismasy 2022 teny meny Jesosy anao izy nareo Matthieu 24:30 sy ny 31 zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'izany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena iray ambony tany ary ahitany zanak'olona avy amin'ny kely sy ny voninahitra lehibe eo amin'ny rahoan'ny lanitra izy ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia niraka ny anjeliny izy ary angonin'ireo olom-bofity avy any amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Krismasy ve ho a Jesosy no ankalazaina ny fahaterahanao ny fiaviany Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra ny nambarany. Ny krismasy anefa vity ankalaza zany tsika tsara zany fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia zao mila Jesosy hiomana fa ho avy Jesosy so dia le ratsy fiafara tahaka ny Ozia na dia efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ara samy mibebaka daholo fa zao ny taona ny fibebahana farany raha manaraka ny pilopilao dia ovanao
an'Andriamanitra lehibe ny voninahitra. Amen.